Ny nataony Microsoft androany moa zany dia sehatra natao fanahinina ho an'ny nareo journaliste zany tena hoe ho anareo journaliste le izy mampafantatra anareo ireo vokadratsiny fampiasana logiciel pirate zay ray faharoa manarakaraka an'izay mampafantatra anareo journaliste ihany koa zany hoe inona ny teknolojia vaovao amin'izao fiazakazahan'ny fanatontoloana zao zany de hoe reto reto avy ny outil collaboratif ny fiteny an'ilay izy amin'ny teny baiko hoe inona sy navy ireo outil zany produit afaka ampiasainareo eo anivon'ny sehatrasanareo tsirairay any. Ny vokadratsin'ilay izy moa fantatsika fa voalohany indrindra voasazan'ny lalàna izay manao piratage iny aloha ray. Faharoa manarakaraka an'izay ny vokadratsiny dia misy lafiny teknika hoe afaka maty ny solosaina izay ampiasainareo misy logiciel pirate satria misy zany eto amin'ity tany ity misy olona manao logiciel malveillant izy tsika izay afaka mirécupérer na maka ny information anareo rehetrarehetra ohatra hoe manao paiement en ligne anareo azon'zareo ny codenareo dia fotsiny ohatra ny izay volanareo any anaty banky eo anivon'izay koa indrindrindrindra ho an'ny orinasa sy ny ho an'ny gouvernement zany dia raha ohatra ka tsy sécurisé tsara le izy satria logiciel piraté installation illicite dia afaka manjavona daholo ny données afaka piraté ny compte tsirairay.